Riavako malala ao amin'ny tompo ho ampitombona ao aminareo ny fahasoavany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Kristianina miatrika ny farany. Kristianina miatrika ny farany. Zany no lohahevitra asongadiny no finainantsika indray anio. Luka 2:20, ny andininy 20 hatramin'ny andininy 9:20. Kristianina miatrika ny farany. Hitantsika eto amin'ity toko 20 ity, efa hitantsika tao amin'ny toko 7:10, fa miverina miresaka indray ny fampianarana eskatolojika i Jesoa Kristy. Ny hoe fampianarana eskatolojika dia lesona momba ny any aparany. Samy resahan Jesoa eto amin'ity mofinaina ity, na ny andro farany, na ny farandro, fa samy fiainana eskatolojika daholo zany. Ny any aparany dia entin' Jesoa Kristy ilazana ny amin'ny ireo marika samihafa na famantarana samihafa, anambarana fa efa andro farany zao, efa akaiky ny fiafaran'ny zavatra rehetra. Fa resahan Jesoa eo ihany koa ny amin'ny farandro hoy isika, na raha marina kokoa dia hoe ny fiverenan'i Jesoa Kristy fanindroany indray no ambara eto. Tenenin' Jesoa ary, inona no toe-panahy izay enitsika kristianina miatrika ny farany, na ny farandro zany, na ny andro farany. Rehefa mamaky tsara ity mofinaina ity tsika dia mahita ireto lesona telo azo tsongaina. Ireto voalohany dia ny hoe eo ampiatrehana ny farany, aza variana manao kajy. Aza variana manao kajy. Eo Jesoa dia milaza fa efa mby akaiky ny fandravana. Avy eo indray izy dia milaza fa amin'izany andro zany, resaka vanim-potoana no resahana. Ary raha mamaky isika ary eo aloha kokoa dia hoy Jesoa hoe nefa mbola tsy tonga ny farany, resaka vanim-potoana zany. Ny lesona lehibe izay tokony hifantohantsika dia ny hoe tsy ho lany andro hamisavisa ny amin'ny daty, ny ora, ny amin'ny fotoana izay hatongava an'izany farany zany. Tsy ho variana handany andro hanao kajikajy sy ampiseho ny formule rehetra ivoan'ny kajy marina, fa izay tokony hifantohana dia ny toe-po miatrika ny farany. Ny zavatra faharoa izay asongadiny ity tenin'Andriamanitra ity ihany koa dia ny hoe ny kristianina miatrika ny andro farany dia vonona hiatrika fahoriana. Asehon'i Jesoa eto fa any aparany any dia hisy andro mahory. Asehon'i Jesoa rehefa mamaky sika manomboka any amin'ny andininy 15 dia resahany amin'izay loza hanjoan'i Jerosalema, dia hisy fikorontanana amin'ny endriny maro samihafa, hisy fangiry firiana, hisy izay ambara eto ary dia hoe hisy fitsimbadiana amin'ny endriny maro hiseho. Kanefa aoka tsy ho ketraka ny fon'ny mpino eo anatrehan'izany, fa ao anatin'ny fahoriana mianjaty, ny mpino kosa dia mibanjina lay famonjena izay efa ho avy. Ary zany rahateo no toe-po fahatelo izay
tokony hananany kristianina eo ampiatrehana ny fiavian'ny farany dia ny mpino dia mahita fa akaiky ny famonjena. Zao no ilazany Jesosy azy eo amin'ny andininy 20 manao hoe raha vao mendoza ny zavatra izany dia miandrandra ka asandrato ny lohanareo fa manakaiky ny fanavotana anareo. Ny tsy mino, ny olombely dia hikorotana ambony ambany, mahita ny fahoriana amin'ny endriny maro samihafa, mahita ny famantarana maro samihafa, hikaikaika sy fiherinaina lava izy satria tsy mino. Fa ho anao zanak'Andriamanitra kosa, satria mino ianao, satria mahafantatra ianao, satria efa nampiomanin'Andriamanitra efa ela ianao fa tsy maintsy ho avy zany, dia na eo ary zany rehetra zany dia indro tazanao ny famonjena izay efa atombotra. Hitanao ny famonjena izay efa ho ataon'Andriamanitra, efa manakaiky anao. Arak'izany, amin'izao andro farany izao dia mibanjina ny famonjena ny mino, ka na eo aza ny toe-javatra samihafa izay manamaroka ny fiainana dia ho tsarovanao fa fomba fisehon'izao tontolo izao izay efa hifarana ihany zany, fomba n'izao tontolo izao izay tsy maintsy hitsahatra zany. Ary raha izao tontolo izao hitsahatra dia manantena ianao fa hisokatra ny mazava ho anao, efa homanin'Andriamanitra ho anao lay fiainana miaraka amin'Andriamanitra, lay fiainana misy an'Andriamanitra, dia ny fiainana mandrakizay izay efa nomaniny ho an'izao tontolo izao. Feny ariavako amin'izao andro ankehitriny iainanao izao, feno fahoriana sy fisentona, banjino Andriamanitra sy ny fiainana entiny, banjino ny famonjen'Andriamanitra. Dia an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Ataonay ahoan'Andriamanitra ny tsy hisaotra, tsy hideranao noho ny amin'izany fanantenana lehibe omenao anay izany, fa na ho avy aza ny loza amin'ny endriny maro samihafa, ianao Andriamanitra kosa manokatra fiainam-piadanana ho anay. Isaoranay anao Tompo ny fanantenana rehetra izay ampanantenana ho anay, hitondra fiainana, fanazavana, fiadanana ho anay. Amin'ity andro anio ity izahay dia mitondram-bavaka manokana ireo izay tsy mino, ireo izay tsy manana anao Kristy, ireo tsy kristianina, mba hitodika aminao hananany anjara amin'izany famonjena lehibe izany. Tompo ampanantenanao ho an'ny olona rehetra any, ka mba sokafy amin'izy ireny ny varavaran'ny famonjena. Dia mivavaka izahay ho an'ireo kristianina ketraka sy kivy noho ny amin'ny adin'ny fiainana, mivavaka izahay noho ny amin'ireo kristianina izay mitanondrika noho ny amin'ny fahoriana izay manjoa ao amin'ny fiainana. Ianao hijery, ampitraka, ampahery hanoana azy ireny. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen.